Ny fedina ny tompondakan'ny section Antananarivo renivohitra tetsy amin'ny kianjan'ny Betongolo lalao 5 no nivolahatra tamin'izany ka dia isan'ny arahantsika ao anatin'ny ity fanadihadiana ity ny fiaonan'ny FTAT avy etsy Anosy Be sy ny Lion izay avy ny Andretany moa zany ka dia ny FTAT no nivoaka nandresy tamin'isa 20 Ny kianjan'ny Betongolo no nandray ny andro fahatelo amin'ny fedina ny tompondakan'ny section Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja baolina lavalava. Lalao 5 no voalahatra tamin'ity androany ity zany tetsy amin'ny kianjan'ny Betongolo ka isan'ny fiaonana rahantsika amin'ny sary zao dia ny fiaonan'ny Leonsa manao mena sy ny FTAT manao akanjo fotsy. Amin'izao fotoan'izao dia mbola tsy fantatra raha ny fanazavana zareo avy amin'ny section Antananarivo renivohitra izay fileovana hiakatra ao amin'ny top 20 mitondra fanazavana mikasika indrindra ny momba izay ny teknisianina eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra. Efa manana vinavina zany izay atao anatin'ny section Antananarivo renivohitra raha vao nanomboka fotsiny ity championnat ity efa misy vinavinanay mierina anao kara zany kara de final zany no ataonay afahanay mamoaka an'ilay azoerana anankiray tokana ho an'ny top 20. Raha ohatra ka tsy tratra ao anatin'ilay fotoana izay napetraky ny malagasy rugby dia inona no zavatra ohatra? Efa misy tetiandro zany efa voamanay ao anatin'ilay izy dia mangataka ny malagasy rugby zany izay mba ameanay an'ilay tirahan-kahalalahana afahanay mamita an'izay championnat zay mba afahanay mamita an'izay anina izay maika dia maika efa misy tetiandro voamanay ato anatin'ny anivon'ny section Antananarivo renivohitra. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tamin'ity androany ity ny Afahakazomanga nandresin'ny Cosma du Sud tamin'isa 20 ny FTA Nanjanahary nandresin'ny Kozatra tamin'isa 20 no 5 ny Aigle Noir nandresin'ny RK Mambobarikely tamin'isa 17 no 12 ary Dragon Rouge ny Tanjombato nandresin'ny RC Jamaïque tamin'isa 17 no 13.